fotoana aretan'ny fifadikanana. Ny fotoana aretan'ny fifadikanana dia eo amin'ny 4 eo zany. Androany zao tsika dia nanomboka tamin'ny 8 tsika ka hatramin'ny 4 ora, zany hoe fa mba nisy zavatra napetraka tsika zany tao ao anatin'izay. Fa raha ny baiboly ny jerena dia matetika miverina ao anatin'ny baiboly dia izao ray andro le izy dia indray mandeha isan-taona. Misy an'izany amin'ireo andinitsoratra masina teo. Dia misy indray ny indroa isan-kerinandro. Indroa isan-kerinandro. Dia jereo tsara fa nasiko ao anatin'io hoe alatsina isy alakamisy satria izao ny antony. Ao amin'ny Luka 5:12-12 io dia misy an'izao ary olona izany no tamin'ny ray mehoany anjara fananana tokony ho dia nozarainy tamin'izy rahalahy fananana. Inona moa no tiako teninao anatin'izany? Le ao anatin'le izy zany le fomban'ny olona zany hoe tamin'ny fotoanandro rehefa mba hoe fanangonana mba fananakarena dia misy fifadikanana ataon'ny fianakaviana. Dia arakaraka ny fahazahoanao hoe fahadianana iny dia ampifandraisanao zany hoe za manana fotoana foana ifadinanana isaorako an'Andriamanitra zany fa tena zava-dehibe tokoa. Noho izany dia afaka manana rena. Dia izay natonga n'le ray io zany niteny le zanany zany, le zanany niteny tamin'le ray, le zanaka tany niteny tamin'le ray nanao hoe za mahafantatra fa tena nahangona be da be tsika noho ny fifadikanana nataontsika indroa isan-kerinandro sy ny sisa noho izany satria izay ny tena mahazatra ny jiosy. Noho izany mbe ho any anjara fananana tonga dia fahita an'izany. Nendray ny zanantsika misy miteny an'izany tatara vao nahazo vola be ako. Za ray amin'ny tenanao tsy manam-bola tatara vao manam-bola be any am-paosiny dada any satria hitan'le zanaka le izy ao anatin'izany. Dia izay zany ny tonga nijerentsika. Dia misy ny manao 3 andro mifanesy, dia misy ny 7 andro, misy ny 20 andro, misy ny 40 andro. Zany dia hita tao daholo. Fa ho atsika kosa dia ity arakarak'izay mba hifanarahanao sy zakanao ny faharetany fa tsy dia misy raiki-poy loatra. Andeha izay no raisina. Tsy hoe manao 3 andro anao mahavita 3 andro hoe moanao inona ny olana. Fa sao dia 3 andro ahatonga anao tsy mifototra ao anatin'le izy akory, na 40 andro tsy mifototra ao anatin'le izy akory. Tsy izay fa zava-dehibe zany le izy. Ary rehefa mifadianina ianao dia mifototra mivavaka ianao. Fa hafa hoe mifadianina mba te hiena fa ngeza loatra ohatra. Hafa hoe mifadianina fa noho ny sifisina dia hoe alao tsy misy aloha mitsitsy fitsitsina zany fa tsy fifadikanina. Ka tsika zany dia mahafantatra an'io tsara fa ny tsy mety fotsiny eo dia averiko indray mandeha tsy mety fotsiny dia disokajy ianao. Fadianina mandritra ny adiny 2 ary ny fifadikanana mandritra ny adiny 2 dia ataoko ny 20 hatramin'ny 10. Zany dia tsy mety mihitsy zany. Ahoana ny fomba fifadikanana? Misy endrika maromaro ao amin'ny baiboly le avaka amin'izany fomba fifadikanana zany. Ao alohany misy hoe mitokana tanteraka. Tsy hoe mandeha rery no tiana holazaina amin'izany hoe ianao rery tsy izay. Fa na miaraka na maro ary dia mitokana. Izany mahatonga antsika zao hoe azonao atao anie hoe tsy nasiana endrika ohatran'izao tsika fa tany tokantrano tsirairay avy tany. Fa haitsika tsara ihany fa ao tokantrano mba misy mijery télé, haitsika tsara ihany ao tokantrano mba misy tsy maintsy manao internet, Facebook sy ny karazany sisa dia ho isika ndaontsika hitokana atao amin'ity fiangonana telo anao endrika an'izany. Izay zany le tenenina misy. Misy miasa ihany kanefa mifadianina izy. Azo atao tsara mihitsy androany. Raha tsy afaka nakaty amin'ity fiangonana ity ianao dia nefa hoe miasa tsy midika akory zany hoe ary reto dia mba atao avao dia mifadio anay fa azo atao tsara mihitsy hoe sady miasa aho no mifadianina no mivavaka amin'ny fotoana izay tokony hanatanterahako zany. Ao amin'ny Matitiko 1 andininy 4 ka hatramin'ny 20 efa mivakiko teo tamin'izay fotoana izay. Efa mivakiko teo fampianarana tongoteny Jesoa tany an-tendrombohitra. Zany hoe tena azo tanterahana zany. Ary tokony ho tanterahantsika izany amin'ny fotoana manaraka dia miara-mionontsika. Misy ny fomba fifadikanana tena hoe mamaky soratra masina sy mivavaka fotsiny ianao anatin'ilay fotoanao.
zany mahatonga antsika hoe ka izao ane paster dia ianao mba misy ianao aloha zany dia mba afa mahitsy zay hoe zao nitaridalana atao sisisa fa raha ohatra ianao ka hoe tsy miaraka amin'ny olona fa ianao reny azonao atao tsara mamaky soratra masina ianao azonao antanina ny mpitandrina azonao hoe inona daholo ny soratra masina mba mety anina paster fa zao ny olonanao ahy dia mba zao no mba tena mba tiako atao fa mba hanao fifadikanina dia reto ny soratra masina fampizarana zany hoe reto ny soratra masina reto ny zavatra tena tianao rehefa veo nareo rehefa misy any hoany dia jerevo fa afaka mahita soratra masina tsika hoe sao zany ny antony hoe amakina mofinaina amakina mana isan'andro sisisy reny mba azahoana hoe tadidiko fa nisy an'izao tamin'ny mofinaina tadidiko fa nisy an'izao tamin'ny mana isan'andro sisisa ny manaraka ny toe-panahy hoentina manatanteraka fifadikanina zava-dehibe ny toe-panahy ry avako zava-poana ny fifadikanina raha ohatra ka tsy manana toe-panahy isika manatanteraka izany andetsika aka-pratika kely an'izany vavaka ka io mbola ataontsika io a rehefa manao collation après ny fivavahana io dia le hoe mba mitondra misimisy fa azo atao hoe nenareo ihany ka isan'ny endriky ny vavaka io ay mbola mivavaka tsika nydika zany hoe sao dia mbola misy tsy nahatondra ao mba afaka mihinana koa izy ataoko misimisy le izy ay ianao manasa olona io a tena fitiavanamana io le fanasana olona io misy makin'olona zao tena fa tandre mo azo mbola manasa mitsy alo fa tena le manasa tsy laitra fa ka le fanasana io hoe mba andao misakafo any aminay ry dadatsineny mba andao nareo mba misakafo any aminay sisisa za kory tsy miteny tsy maintsy ho atao zany fa ka ianao rehefa manahaky amin'ny fanapaha-kevitra manao an'izay ka hoe isakafo any aminao le olona anankiray tianao mba ao asaina ay efa endriky ny fanompoam-pivavahana fifadikanina zay midika zay dia mba hoe manome anjara fifaliana ho amin'ny sakafo zay omena azy ianao raha misy mpangataka eny an-dalana aza mainka any hoe anameloka azy lay tsara azy ka jere zao mompôzy ka jere mo izy fa raha mbola manaka omena azy ianao dia omeo izy aloha fa azo atao tsara no miteny aminy hoe aozao zary avako nahazatra natany Madagasikara dia tsotra ohatrany tsy haiko fa nahazatra fotsiny zany dia gaga le olona rehefa misy mangataka amiko ka miteny amiko izy manao hoe manahoana ramose dia any Madagasikara rehefa mahay tsara zany manahoana ramose tsara fanahy manahoana ramose bogosy zany no ataony dia vao miteny an'izay aloha dia bozy izy amatsazy dia angataka be anao sa ilazany atsafatarehako za efa tsara foana faharoa misy indray mpangataka ny teny hoe manahoana teopiko za mba meo 500 dia miteny azy ohatran'izao ve ianao dia mba mangataka amiko any dia 500 no angatanao amiko satria mety afaka me ohatran'ny 500 fa misy dikany sy tanjo zany hoe matoa 500 angatahany mety hoe marina tokoa aloha fa mba tsy mangataka betsaka izy fa zay le izy fa ny zavatra tena fanaoko a zay ny amaranako azy ao anatin'ny ivio dia tsotra fanaoko dia zao meko izy raha manana omena azy ahy fa rehefa manome azy dia teneniko aminy zao niany vola omeko za pasteur tsy ifoanao sigara tsy isotroanao toka na ifoanao rongony fa tsy mahasoanao iny raha nomeko anao ka anaovanao an'izany eny izy hoe mo hiteny hoe za tena anao an'izany mihitsy fa eo izy aloha tsy manao an'izany ako nefa maso nefa menamena didy be sy karazana fa meko ihany aloha ka dahoanary fa tsy zay mahatsara analizy enika zay ny fomba izay tokony fitiavanamana ny faharoa toe-panahy faharoa dia ty mandala ny fahamarinana tao anaty fahamarinana zany zany hoe fifadikana zany toe-panahy fahatelo tena fotoana ibebana ny fifadikana mino afa tena nanana fotoana ny bebanitsika mbola nana fotoana ibebanitsika rehefa aveo tsika na maranantsika azy zao rehefa aveo rehefa vita ty zavatra toko ty amarana azy amin'ny asa sy fampahirizantsika dikan'izay tena nampahirizana Andriamanitra tsika fa nibebaka teo anatreny endriky ny famelan-keloka izay atolotra ny tompo amintsika zany zavatra lazaiko amin'ny olona ry aho zavatra lazaiko aminareo lazaiko amintsika ary za zao ara mety tafalatsako anatiny ty zao mety misy zavatra mampalahe
mety misy zavatra tsy tatinao mihitsy ny atra taminao sy zavatra renao eninao fiatsika olona nataon'ny olona taminao fa izao raha tianao afaka reny mibeba ho an'ny tenanao aloha mba tsy hitahiry zany ianao raha tianao afaka reny mibeba ho azy ihany koa milamina zany ary za mino fa tamin'ny mivavaka nataontsika hoe miaraka tsoromo teo dia anisan'ny zava-dehibe zay nataontsika ankoatran'izay hoe mivavaka fibebahana efa nataontsika teo ny hoe mibebaka mangataka fibebahana ho an'ny olona tsiray isan'andro aza kivy mangataka fibebahana ho an'ny rehetra zampitandrina dia mangataka fibebahana ho amiko sy mangataka fibebahana aminareo isan'andro ary tokony ataoko zany ary anareo dia inoko fa mangataka ho an'izany ho an'ny mitandrina sy ankonana ary ho anareo rehetra ihany ko zany ny fitiavana zany ny tena atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra ary fifadiana mihoatra lavitra moa izay eritreretintsika izany rehetrarehetra zany ary ny farany toe-panahy dia izao le toe-panahy zany dia hoe fitiavanamana mandala ny fahamarinana fibebahana marina fa ny toe-panahy faefatra farany dia izao tsy ho an'ny fiatsaram-belatsia mpatsosanatria izany rehefa nanatanteraka ty fotoana ty isika anio dia ao anatina fitiavana tanteraka fahamarinana fibebahana tsy fiatsaram-belatsia izany rehetrarehetra izany ary io toe-panahy io ny tena zava-dehibe dia ho ny fahasivy fa rehefa mifadianina anao dia inona ny tombontsoa azonao misy tombontsoa azo hoe amin'ity fifadikanina ty maro ny tombontsoa ary miisa 1:10 izy reto tany saiko reto fa mety mbola misy hafa ankoatran'ireo fa ao anatin'ny baiboly zany io tany saiko aminao io voalohany indrindra dia izao rehefa mifadianina tahaka an'izao sika dia tarihy ny fanahy sisa mametraka ny fiainantsika hoe ny fanahy masina no mitarika atsika izay ataontsika hainareo tsara ny voalasan'ny Paoly apôstôly eo Galatiana 5 eo rehefa tarihany fanahy ianao sasisa zao zavatra ataonao reny tombontsoa hafa izay omeny tompo amintsika araka izany ny faharoa dia izao nahazo ny sitrapon'Andriamanitra izay le hoe fanambarana tiako resahana nahazo sitrapon'Andriamanitra marina ianao tokony ho tsapantsika zany amin'ny teny ity tena nahazo efa amin'Andriamanitra tamin'ny teny ity zany tokony ho tsapantsika eto fahatelo fanasitranana akoatra ny fanasitranana ranofo akoatra ny fanasitranana dia hositranan'Andriamanitra izay mety karazana aretina rehetra any amintsika ary ny karazana aretina miatra amintsika ry avako ary indraindray zany tena tsy fananitsika fa dia tena mipotra ho azy izay ny fahalemena zany any hoe aretina zany Andriamanitra dia nanome antsika tsy fahalemena zany satria voalaza ny sotromasina hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy ianareo fa fanahy mahery dikany Andriamanitra tsy nanome antsika hoe malemy zany fa indraindray zavatra iainantsika no mampalemy antsika sy ny sisa mamparary antsika araka izany fa isika Andriamanitra rehefa nanome fanahy mahery antsika Andriamanitra tena nanasitrana antsika hatramin'izay misy fotoana mifadianina fa tena sitrana ary tena marina zany fa tsy anganoangano fotsiny ihany fahaefatra fandresena ny fahavalo ny fanahy ratsy ny devoly manakana ny valombavaka sasisa indraindray dia tadio tsara fa mila mifadianina mihitsy aloha fa indraindray ohatrany tsy mahazo valombavaka sy ny sisa aza mainka any nometsiny an'Andriamanitra fa nahoana ny dia tsy valian'Andriamanitra mihitsy ahy fa nahoana ny tsy dia izao fa nahoana ny tsy irosy sy ny sisa fa Andriamanitra mety miteny aminao fa nahoana ianao tsy mivadianina fa nahoana ianao tsy mitolona mivavaka sy ny sisa Andriamanitra dia efa mampandresy antsika araka izany ny fifadikanana azahoana fanambinana tahaka ny nanjoan'ny Nehemiasy ny hafa rehetrarehetra azahoana fanambinana ary fanambinana mety amin'ny endrika hafa zany tsy hoe voavoaka eo anao kory dia hoe mety izy fanambinana eo fa mety amin'ny endrika hafa izay tanterahanao dia omen'Andriamanitra anao zany rehetrarehetra zany ary matoky azy raha ohatra ka ny tanterahanao araka ny toe-panahy izay voalaza teny ambony izany fifadikanana izany fifadikanana dia azahoana manamafy ny mahampanokon'Andriamanitra misy fotoana zany tena mieritreritra ianao raha itsika reto zao dia efa mahalala hoe andro ny fanavaozana amin'ity dia mba mafantatra amin'izay itsika hoe ahoana moa zany ny anolorako ny tenako
hanavaozatra nay mifanoratena ho an'Andriamanitra. Ny fifadikanana dia mety mihitsy fotoana mihitsy hoe tena miverina amin'ny fanapahan-keviny Andriamanitra. Inona moa dikan'izany? Andriamanitra tsy azo vazovazina fa rehefa misy fanapahan-keviny eo dia misy fanapahan-keviny eo. Fa rehefa nangatan'Andriamanitra koa rehefa inyoloko natsoina amin'ny anaraka no avy any tena ka ibebaka afaka miverina amin'ny fanapahan-keviny Andriamanitra. Ary tokony ho haitsika izany. Afaka miverina amin'ny fanapahan-keviny Andriamanitra. Na misy zavatra hitanao zao ary endriky ny fiverenana Andriamanitra amin'ny fanapahan-keviny ireny. Ohatra, nisy loza lanjoanao na gaga fa iny nisy ohatran'izao ny enjerany azo be. Zany mpivily kely ohatr'izao fotsiny. Dia hoy isika, divy-janahary ny tsy nahafaty ahy. Ny divy-janahary tsy nahafaty ahy dia izao. Verina tamin'ny fanapahan-keviny Andriamanitra. Tsy hoe ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra dia hoe ny ampidoboka an'iny azo iny any aminao tsy izay, fa ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra dia izao. Ho arovako ihany ity. Fa ny azo efa menjera foana. Ho arovako ihany ity. Na inona zavatra misy dia za efa niatra taminao zany. Dia io ny famonjena amin'ny loza tahaka ny ainan'i Estera sy ry Mordekay. Ary ny fifadikanana dia fahafantarana ny zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra mety manakana ny fitahiana io. Sika zao androany rehefa miala eto dia mety mahafantatsika ary zany kay mahatonga tena tsy mety mihitsy ny fiainako indray. Zany mahatonga anay mivady ohatran'ny somary miady lava io. Nisy resaka an'izay teo tany amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy diso aho. Zany kay zany fa Andriamanitra ny manatrika antsika. Arak'ilay voalaza tamin'ny tapany voalohany nanomboantsika azy hoe Andriamanitra manatrika antsika foana amin'ny zavatra rehetra. Eo afovoany eo foana Andriamanitra. Ka rehefa manatrika antsika izy fantany ihany fantany zavatra tsy akasitrahantsika dia tsika mila mahafantatra zany hoe zao kay ny tsy akasitrahan'Andriamanitra dia mety izay ilay hoe matahotra an'Andriamanitra isika. Mahazo valim-bavaka ianao rehefa ohatra ka mifady. Fotoana anankiray izay zamanao fahavalim-bavaka zany ary inoko fa manana an'izany tsika. Inoko fa hanana an'izany izay mba hoe tsy nentsika mbavaka rehetrarehetra teto. Ary ny farany dia izao, andraisana ny famindrapon'Andriamanitra ny valim-bavaka tahaka an'izao. Ry havana malala amin'ny tompo. Tian'Andriamanitra isika. Ny fifadikanana tahaka an'izao dia fifandraisana amin'ny mba tiantsika hitohy, andiniantsika tena, aiza ho aiza marina isika mifandray amin'Andriamanitra. Dia inona fantanterakitsika izany ho voninahitra ilay miantso antsika araka izany. Amen.